zava-dehibe aloha ny atao teto-androany dia marika ny fanantsika firenena tena tsara tantana zany dia tenako no tsy maintsy manaiky ary manaja nampanorenana atsika ka fanambaram-pananana atao teto-androany aloha dia fampisehoana tokoa fa tena hiady amikokory itsika hiady amin'ny lafin-javatra maro izay manambotry firenena zay zava-dehibe aloha. Zavatra faharoa izy nareo teo hoe ahoana ny mahakasika ny fihetsika-tsena izay ataon'ny syndicat misy eto amintsika. Fantatsika fa efa nanomboka ny fampiresana, efa nanomboka ny dinika sosialy izay efa maro dia maro natao. Zavatra tokony lazaina dia tsotra. Ny resaka atao dia tsy maintsy misy fanomboana dia tsy maintsy misy fanaperana azy. Tsy afaka hifandinika mandritra ny ray volana, roa volana tsy sisa. Izay eo anivon'ny fitondram-panjakana dia rahatena nareo mahakasika ny mpampianatra manokana, ny setra fampianarana manokana. Efa misy ny dinika, ny ekena ny mahakasika ny zavatra maro, ny ekena ny mahakasika ny avancement, ny ekena ny mahakasika ny reclassement, ny ekena fa ny ekena koa ny mahakasika ny hoe rétroactivité nefa fanaovana an'ireo zavatra koa. Ny ekena koa ny fijerena ny mahakasika ny indemnité. Ny indemnité napetraka hoe manomboka amin'ny volana oktobra zao fa misy ampahany fa omena. Misy omena amin'ny taona ho avy, misy omena koa amin'ny taona manaraka izay ny 2020. Ny coût ny réforme, ny coût ny zay zavatra rehetra ataontsika amin'izao fotoana zao 155 milliards d'ariary. Kanefa mbola tsy ekena ilay izy. Aiza koa anatin'ny fotoana fohy ohatran'izao anaovana ny fampiresana dia efa misy zavatra nekena kanefa mbola raisy misorona ny zanaka malagasy indrindrindra roa ankizy izay tokony anao ny examen ao anatin'ny fotoana fohy. Zay no antsoavo mbinibiny zay efa nolazaiko hoe tokony manana fahasahiana ny mpitondra syndicat ohatra ny mpitondra fanjakana koa. Ny fahasahiana tadiaviny dia zao ny zavatra nakatana, zao ny zavatra azo tao anatin'ny fampiresana dia tokony masaky ny mpitondra syndikaly miteny hoe aoka zay aloha fa mijery koa tsika ny fotoana mamety azy dinena le izy tsy vita ao anatin'izao fotoana rehetrarehetra zao fangatana maro dia maro satria hitatsika fa volam-panjakana no resana eto ka mpanjakana no resana eto azay ataoko fa matoky ny fahendren'ny mpitondra syndikaly tena, matoky ny fahendren'ny mpampianatra izay tsy hametraka ireo zanaka antsika roa, ireo zaza malagasy roa zany atao sorona amin'izao zavatra misy amin'izao fotoana izao.